Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Tena misy Andriamanitra sy ny fanahy masina. Tena misy Andriamanitra sy ny fanahy masina. Zany no asongadiny nofinainantsika anio ato amin'ny epistily faharoa soratan'i Petera toko voalohany ny 2:20 hatramin'ny 1:20. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa tsy nanaraka izay anganongano no foron'ny hafetsen'ny saina izahay, raha mampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany, fa nahazo lazam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-mipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay, ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava eo amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tena misy Andriamanitra sy ny fanahy masina. Tamin'ny vanim-potoana izay nanoratany Petera apôstôly, Petera izay nanoratra manokana ho an'ireo jiosy tahaka azy izay nelipatrana manerana izao tontolo izao, dia nanjaka ny filôzofia samihafa, ny filôzofia grika indrindra izay mamorona fampianarana hafahafa sy filôzofia tahaka ny anganonganom-bavy antitra izay anorenana finoana. Tia resaka mazy sy resaka fahitana ambaboana amin'ny fon'olona samihafa ny Grika, ilay fahalalana mampitolagaga, na dia tsy fantatra aza no hiaviany, izany no mahasodoka azy. Ambaran'ny Petera mazava kosa nefa fa tsy mba tahaka izany ny Andriamanitra izay toriana, na i Jesoa Kristy Tompo izany, na ny fanahy masina. Ambaran'ny Petera eto fa tsy angano, tsy tantara, tsy horoana tsary-mihetsika, tsy tahaka ny mazy koa aza ny momba an'i Jesoa Kristy, fa tena Andriamanitra izy. Ary i Petera izao no nahita maso, nandre, niaraka niriary aminy, ka indro mijoro vavolombelona ankehitriny. Tenenina eto fa io Jesosy Kristy io dia nahazo voninahitra tamin'ny ray, feno ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, ary nitenenan'Andriamanitra mihitsy hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Fa tsy Jesoa ihany no manana ny maha-izy azy eo anivon'ny fiangonany, fa ny fanahy masina ihany koa. Ny fanahy masina izay mamoaka ny famohan-kevitry ny faminaniana rehetra, izay tsy avy amin'ny fisainan'ny olona hoy izy, fa avy amin'ny fanahy masina irery ihany. Misy fahalalana tsy ho takatry ny olona mihitsy, na toinona raha tsy eo ny fanahy masina. Izany no mahatonga antsika ohatra
alohany hamaky soratra masina na mialohany hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia mangataka mandrakariva ny fanahy masina hamoaka ny hevitry ny teny, mangataka mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka ny fanahy masina mba hiteny amintsika. Ny fanazavan'ny apôstôly Paoly azy apôstôly Petera azy dia hoe tahaka ny olona mitoetra ao anatin'ny maizina isika, ka raha tsy misy io fanazavany ny tenin'Andriamanitra ataon'ny fanahy masina io dia tsy ho tonga amin'ny mazava mihitsy isika. Na i Jesosy Kristy koa ary ane dia efa nilaza fa tsy misy olona malala tsara ny ray afa-tsy izy zanaka sy izay ampahafantariny izany, ampahalalana izany, entina ilazana izany fa ao amin'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra io no fototry ny fahalalana rehetra. Ary mbola ao aminy ihany koa no hanovozantsika ny fanahy izay entina mantatra mamoaka ny fahalalana ara-tsoratra masina rehetra. Izany no herin'ny fanahy masina amintsika rahateo. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, mazava zany araka izany, tsy azo hidivirana, tsy azontsika hidiana hevitra intsony ny maizy azy an'Andriamanitra na ray na ny zanaka na ny fanahy masina. Tena Andriamanitra izy ary tena misy izy. Amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao dia marobe ireo eny efa nanomboka tamin'ny tantara, maro ireo milaza ny tena ny manam-pahaizana, manam-pahalalana na ny siantifika toa miezaka manam-pirofo ny tsy fisian'Andriamanitra. Fa vaovao mahafalo antsika ihany koa fa tato ato dia manao rano lava, manao mitomandavana ireo siantifika, ireo manam-pahaizana, manam-pirofo amin'ny fomba siantifika ny fisian'Andriamanitra. Tsy azo amin'izao tontolo izao hidivirana ny fisian'izy Andriamanitra, fa na dia hatramin'ny singa kely indrindra na ny atôma kely indrindra izay misy eo amin'ny tontolo aza dia tsy voapirofo ny fisiany sy ny fiaviany raha tsy avy amin'izy Andriamanitra ihany. Ka ity soratra masina ity no manam-pirofo iza ary le Andriamanitra izay misy, iza le Andriamanitra izay niavian'izao rehetra izao, dia ambara fa i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra sy ny fanahy masina no fototry ny fahalalana rehetra, fototry ny zavatra rehetra hitantsika sy hiainantsika izao. Ambara zany fa tena misy Andriamanitra, ray, zanaka, fanahy masina. Tsy tokony hisalasala intsony, tsy tokony hiazoazo intsony ny finoantsika ampino ny amin'ny fisian'Andriamanitra fa efa voapirofo teo amin'ny tantara, voapirofony apôstôly ary mbola apirofony ireo siantifika koa aza ny fisiany. Itsika andeha anaiky ny fitarihan'ny fanahy masina fa izany koa ny mahatsara antsika. N'Andriamanitra irery alina ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay ao amin'ny Jesosy Kristy, ao amin'ny fanahy masina, le Andriamanitra izay efa nisy hatratraika ho mandrakizay. Misaotra Tompo noho ny fialohavanao amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny teninao izay miaraka aminay ombenombeno. Entinay mbavaka eo anatrehanao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary mivavaka manokana izahay ho an'ireo tokantrano izay manana olana rehetra, olana amin'ny fitezana ny ankohonana, olana ara-bola, olana eo amin'ny fifandraisana samihafa, dia samy entinay eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, anaovanay izany vavaka izany. Amen.